Salama daholo eo andao andray raha horesana amintsika ireto tsara ho fantatra ireto. Mpianakavy niady an-trano ary niafara tamin'ny fampitifirana. Soferana taxi be izay nanompa mpandeha no sady niodina andalana. Any Maintirano, boty iray avy any Mahajanga vaky tao amin'ny vavaran'ny Ampasimandoro. Resaka fitokonan'ny mpianatra vontovorona dia mbola hanohy ny fitokonana ireo mpianatra eny vontovorona raha tsy voavaha ny fitakian'izy ireo. Any ivelan'ny ray vaovao hafakely ny maloto no nahampanankarena any Henok Nganga mbola any ivelana trany lehilahy iray izay nanambady vehivavy kambana i Ben Birnes. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tomatomata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Samby mpianakavy no niady ary nifampitifitra tamina basy mihitsiny tany Tanandava Beroroha ny Alarobia lasa teo. Maty vokatra izany ny ray mpianakaviana iray izay 30 taona. Nitsoaka ireo olona 5 nahafaty azy. Nenjehan'ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona izy ireo. Rehefa avy eo dia maty voatifitra ihany koa ny iray tamin'ireo olona 5 izay sahabo ny 20 taona. Resaka taxi be indray ao Antananarivo renivohitra ao. Taxi be izay 133 sy ny mpamily azy izay lavalela hitantsika amin'ity sary ity dia tsy nanara-dalàna. Taxi be ny alaveny Itaosy hopitaly ary tokony ho tonga hatreny Analakely izy ity saingy nilaza fa eo ampasika ihany no farany. Tsy nanaiky ireo mpandeha fa hoe Analakely ny ao anatin'ny cahier de charge saingy tena tsy nety nandeha mihitsy izy fa nahemitra ny indray ara ny fiara. Sady nanompa mpandeha ity mpamily ity no nilaza fa alao sary izy sy ny nimeroan'ny fiarany fa tsy matahotra izy. Midika izany fa tena efa manao tsinitsindany mpandeha mihitsy ireto soferana taxi be ao Antananarivo renivohitra ireto ary tsy voazao no nisy an'izany fa efa zavatra matetika fanaon'izy ireo. Resaka loza an-dranomasina indray tany Maintirano, nikasa nihiditra ny vavaran'ny Ampasimandoro ao Maintirano ny botry iray izay be finoana no izao tradoza izao tamin'ny andro ny Alahady 4 Aogositra tokony tamin'ny 3 tolakandro. Botry izay mahazaka hatrany amin'ny 90 taona ity vaky ity izay tsy misy azony raisina. Entana maro no noentiny toy ny simenitra, moto, éponge, PPN izay entan'ireo karana mpandraharaha ao Maintirano. Tsy nisy ny ainana fohy afatra soamantsara avokoa ireo mpandeha tao anatin'ity botry ity fa ny entana no betsaka ny very. Marina fa efa herinandro iray mahery no niara-tao Mahajanga ity botry ity. Eo amin'ny resaka fitokonan'ny mpianatra vontovorona indray, hanohy ny fitokonana ny mpianatra politeknika mandra-pivoahan'ny vatsim-pianaran'izy ireo. Izany no hita tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo taoriany zavanitranga teny vontovorona izay nosiniavin'ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra ny sabotsy 3 Aogositra lasa teo. Mitsangana ry tanora, masina ny fampianarana ambony, masina ny politeknika ho izy ireo hatrany. Raha tsy hivina ny zavanisy dia efa tsy nahazo vatsim-pianarana nandritra ny 9 bolana ireto mpianatra ny politeknika ao vontovorona ireto ka izay no niteraka an'izay fidinana an-dalambe mba hanaovana fitakiana izay vatsim-pianarana izay. Fa hositran'izay anefa dia indro fa nisy mpianatra iray tamin'izy ireo no maratra mafy eo amin'ny lohany vokatry ny daroka lacrymogène izay nipitika any amin'ny lohany moa izany mazava ho azy ka voamay aza tsy nahafaly aniretsy mpianatra ka mahatonga an'izao hetsika an'izy ireo zao miha mafana hatrany. Ka maro no metra-pantaniana amin'izany amin'ilay hoe ahoana marina no mety ho fizotrany ity fa mahana olona vatsim-pianaran'ny mpianatra eny vontovorona ity ary ahoana sy ahoana no mety ho fandraisan'ny fanjakana ny andraikitra amin'izay. Tsy voasambany moa ity nisy resaka olona vatsim-pianaran'ny mpianatra ity fa isan-taona dia ahitana an'izany foana manerana ny Université Mpanjakana manerana ny Nosy. Ka eo indrindra no tena mampametra-pantaniana ny be sy ny maro indrindra fa ireo ray aman-dren'ny mpianatra manao hoe
inona marina ny tena antony iray mahatonga anyity resaka vatsim-pianaran'ny mpianatra ity no misy olana foana tahaka an'izao isan-taona ary tsy maintsy misy foana moa izany ka mahagaga ihany satria tsy mety ahitana vahaolana maharitra mihitsy ity resaka vatsim-pianaran'ny mpianatra ity. Vaovao hafa kely indray, namorona fitaovana antsoina hoe biodigesteur ahafahana mamadika ny malotondolombelona ho lasa gaz natoraly. I Enoch Nganga, io biodigesteur io no namadika ny maloto ho lasa gaz afaka ampiasaina toy ny gaz rehetra ao an-dakozia sy ny sisa ary amidiny orinasany. Ny olana ho izy dia ny mandresy lahatra ny afrikanina ampiasa azy io satria mbola mibahana sy hafahafa ao an-tsaina ilay hoe ny maloto sy ny lakozia, ka hita arak'izany fa efa tena miroborobo ny fikarohana izay ataon'olombelona amin'izao fotoana izao ary andrasana arak'izany ny fikarohana ataon'ireo izay manam-pahaizana mahakasika an'izay fitadiavana angovo vaovao ho azo ampiasain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Moa ve raha toa ka mba ampiarina eto an-toerana ity ny zavatra nataon'ireo izay nanao an'ity biodigesteur ity dia ataoko fa azo atao tsara ny mampiasa izany raha eto an-toerana satria maro dia maro tokoa moa ny maloto eto an-toerana satria ny olombelona mamoaka maloto foana isan'andro. Mbola anivelan'izay hatrany moa ny fanaiky izy roa vavy kambana fa hitia olona iray hitambaran'izy roa ary ho tiavina amin'ny fo iray manontolo. Namany akaiky indrindra na Mierami fony fahakeliny no ny antefany safidin'izy roa vavy kambana ireto ka niarahany. Mifankatia tsara izy telo mivady fa indrindra izy roa amin'ny raha vavy mifanampy amin'ny raharaha atao ao an-tokantranony ary iray fandriana rehefa amin'ny alina. Tsy sarotiny mihitsy na saropiaro ny iray amin'izy ireo raha sendra restory ka manao firaisana ranofy eo ambony fandriana iraisan'ny nivady tambarany sy ny rahavaviny. Mitovy ihany ary feno fitiavana aho na manoroka an'Lisy na Iana hoy Ben Birnes vadin'izy roa ireto. Mizara ny hevitra, ao ny milaza hoe afaka be zoky, ao ny milaza fa fahotana goavana izao ary ahoana ny hevitrao, mampirafy ve izy sa mampilahatra hoy ny fanehoan-kevitra ny sasany. Ary ny amaranantsika azy dia ny malaza any ivelany ihany ao amin'ny resaka lalao olimpika izay. Raha nisy olona hita matetika anatin'ny sary sy ny horonan-tsary amin'izao lalao olimpika tanterahana any Paris Frantsa izao dia azo atao hoe voalohany ilay mpanao rapy Amerikanina Snoop Dogg sy ilay mpilalao sary mihetsika Tom Cruise. Tsy hoe ny fitiavan'izy ireo ny fanatanjahantena ihany no anton'izany fa tafiditra ao anatin'ny hetsika serasera goavana ataon'ny Amerikanina ho fanamanana sahady izao tontolo izao amin'ny lalao olimpika manaraka an'ilay izy. Any Los Angeles, Californie, USA mantsy ny lalao olimpika amin'ny taona 2024 dian'izao dia efa miaingany serasera ary voalaza fa hisy mihitsy ny seho manokana ataon'ny Tom Cruise amin'ny famaranana ny lalao olimpika Paris 2024 ity. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomboko gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.